Warahinao ao anatin'ny fandaharana mahenika izay mahazatra anao sy fijerinao isaky ny asabotsy alina ny mahakasika sy ny fanadidina misimisy kokoa mahakasika ny fanadidina izay nentina avy ny fanjakana mandroso iny ka ity ary dia efa manentana anao sady izay anaraka izany fanadidina izany. Izay ny mahakasika an'iny fa mitohy hatrany ny fahatratrarana ireo harem-pirenena izay misy mikasa anondrana atsokosoko. Sokatra miisa 400 no indray sarina tetsy Ambohitraraba ny alakamisy lasa teo ary teratany Sinoa no fantatra fa atodo mikotrika izany. Ny alakamisy 27 ny volana janoary lasa teo dia sokatra miisa 400 no indray sariny zandary avy ao amin'ny borikadina Ankadikely Ilafy tetsy Ambohitraraba. Araka ny fanazavana izay voaray dia tao amina tranona teratany Sinoa teny an-toerana no nahatratrarana ireto sokatra marobe ireto ary Sinoa 3 lahy sy vehivavy malagasy iray no voasambotra nanitra izany. Raha ny fanazavana izay voaray dia tsy dia ity resaka sokatra ity no atondian'ireo zandary tany am-boalohany fa nisy ny antso izay voarain'izy ireo avy amin'ny sefokotany eny an-toerana mahakasika raharaha hafa. Nisy tokoa ny antso araka ny fanazavana ka noho ny fanenjian'ny Sinoa lahy iray tamin'ireo tratra ny mpiasan'ny roa vavy izay niaraka tamin'ny zazakely eran'ny tanàna niaraka tamin'ny sambatra noho ny antson'ny fokon'olona ny sefokotany ka ity farany no nampandre ny zandary. Anisy toe-javatra ohatran'izao zany tamin'ny kompania Tanaville zany hoe plus particulièrement tany brigady Ankadikely Ilafy tamin'ny 29 janvier lasa teo. Nisy Sinoa nanenjika vehivavy anankiroa tamin'ny sabatra dia nampilaza ny mpitandro filaminana ny sefokotany Ambohitraraba dia nitonga sur terrain ny mpitandro filaminana izany hoe ny gendarme ao Ankadikely Ilafy dia efa tonga tao zareo, tonga tao anaty lakoro, tonga tamin'ilay toerana dia nitady an'ilay Sinoa nanenjika an'ilay vehivavy tamin'ny sabatra dia efa nanao fanadihadiana sy ny anina dia nahita sokatra mifefy ao anaty hazo tao anatin'ny lakoro dia efa nanontaniana zareo dia nilaza fa tsy an'zareo ilay izy fa zareo mipetraka fotsiny fa ilay tena tompony lasa any an-dafy fa tokony tonga tamin'ny lakamisy alina lasa teo dia raha mifantatra zany efa tonga ilay tena tompony fa mbola mitsotsoka izay fanadihadiana moa sy ny fikaroana hatramin'izao mbola mitohy dia misy an'ireo sokatra ireo zany tortille à soc ny fiteny anazy eo amin'ny 400. Raha ny nambaran'ny commandant Randriamahery Faniry, commandin'ny kompanian'ny Gendarmerie eto Antananarivo renivohitra dia vola be tokoa no azon'ireo mpanondrana raha toa ka tafavoaka eto Madagasikara ireto sokatra ireto. Eo anelanelany 50 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 30 tapitrisa ariary no fantatra fa vidin'ny sokatra iray any ivelany raha ny fanazavana hatrany. Raha ireto sokatra ireto araka izany no voaondrana atsokosoko dia natratra 9 miliara ariary no vidin'ireto sokatra miisa 200 ireto. Mahakasika ny sazy izay ho azon'ireo mpanondrana kosa dia eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 20 taona ny fanagatrana azy ireo ary mety mahatratra hatrany amin'ny 200 tapitrisa ariary ny lamandy. Androany no natolotra ny fitsarana ireto voaroiroy ireto ary mbola eo pikaroana lesona izay voalaza fa tompon'ilay sokatra ny avy eo anivo ny Gendarmerie.